Tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoan'ny ririnina isika izao. Vanim-potoana natokany malagasy hanaovana ny famoran-jaza. Mitondra fanazavana amintsika bebe kokoa mahakasika izany Dr Fidy Barniaina, tompon'andraikitra ao amin'ny klinika Ambatomainty. Ny didipoitra aloha na ny asoavan-jaza dia fanesorana ny hoditra kely manarona ny lohan'ny filahinahina. Ny tombontsoa ara-pahasalamana izay dia hoe rehefa ny olona tsy mifora rehefa lehibe izany dia isaky ny avy mivoaka ny valan-drano misy amina tambajanona foana isaky ny avy miray ara-nofo ny lehilahy dia misy tsiron'aina voasarona ka ireny izany laha tsy voadio matetika dia miteraka fofona ary izy misarona io mandomando lava dia mora mandray mikroba kokoa mihoatra amin'ilay olona mifora. Izany hoe mora mandray mikroba kokoa izany ny olona tsy mifora na mikroba vaovraisana izany na mikroba tsotra izany raha oharina amin'ny olona mifora. Ny taona moa dia mety daholo voateraka ka hatramin'ny lehibe mety daholo angamba ny tena tsara indrindra dia amin'izy taona teloptaona eo rehefa mahatany tena tsara izy fa tsara fotsiny hoe fotoana miloben'ny anarana satria ilay mbola matahotahotra be izy vao azo atao an'iny ka iny tonga dia hianatra manjary tsy mety. Tamin'ny taloha koa vao maraina be ny fanaova malagasy azy fa izao mety foana na maraina na atoandro malivana amin'ny alina. Taloha koa dia hoe andro ririnina foana leverina hoe malaky maina mifiry amin'izay nefany mety foana io na amin'ny atoandro be na lohataona be any mafana satria rehefa misy ny fivoaran'ny fanafody sy fomba izy dia mampalaky maina foana izany mifiry fa tsy mankina amin'ny hoe ririnina na tsy ririnina. Mitovy ihany ny didipoitra fanesorana ilay hoditra manarina alohan'ny filaina iny fa ilay fitaovana ampiasaina no tsy mitovy. Taloha izany tonga dia dina miantsona amin'ny lamba dia izay zany ilay fomba malagasy ny malagasy fa taty aoriana efa nisy ny fitaovana moderna efa nisy koa ny fifehezan'ny dokotera manao an'ilay izy mahatonga an'izy hoe tsy mandeha raha vita vetivety misy anesthésie moa izany dia tsy marary koa ilay zaza dia vao vita izy dia avy dia mandeha avy dia milalao dia izay no nahatonga an'ilay hoe fomba moderna taty aoriana. Ny fadiovana zava-dehibe indrindra na mialohan'ny asoavana na aorian'ny asoavana satria rehefa maloto ny zaza manao vovoka izy na manao rano dia feno vovoka feno loto ilay izy dia iny mahatonga an'ilay feno manolotra ireny hoe rano mahery matetika ireny tovozany amin'ny loharano na amin'ny rano na lava-drano dia ilay androan'ny olona izay rehefa atao asoavana misy mikroba foana iny dia izay mahatonga feno manolotra fa tsara ny rano ampangotrahana tsara mangatsiaka dia iny no ampiasaina ampandroana ny zaza. Dia ny fanafody ny dokotera rehefa aorian'ny asoavana dia arahana tsara satria ireny no mahaingana ny faritranan'ny fery. Ny zaza hémophile dia tsy misy ao amin'ny rano ny singa no mpivaingana ny raha iny ka mampijanona ny raha rehefa maratra izy. Rehefa maratra izy izany dia mandeha raha be tsy mety mijanona izay ny hémophile. Ireny no tsy maintsy hiaina amin'ny hôpitaly foana ny atao matetika moa ireny manararaka ary fantatry ny ray aman-dreny maha hémophile amin'ny ray aman-dreny dia miteny izy hoe izaho hémophile laky aloha izany tena iseho izay dia efa fantany hoe hémophile mety izay koa ilay zanako ndraindray koa ilay zaza mety efa naratra talohan'izay dia tsy mety mijanona mihitsy ferina dia hoe ratra kely ary fa miditra hôpitaly foana dia ireny any amin'ny hôpitaly izany satria misy fomba manokana sy fanafody manokana atao aminy alohan'ny nanaovana an'ilay asoavana.